Lafy mahoafa kosa indray dia misehatra amin'ny fanaovana arina fandrehatra manimba ny tontolo iainana. Ny ankamaroany ireo mpifindra monina mihazo an'i Nosy-be-Belleville araky ny fitarainana voaray avy any amin'ny toerana. Mbola mitohy ihany anefa ny fahatongavan'izy ireo ankehitriny Gaëtan Andriatsilavo. Nikatona ao Nosy-be ny maraina teo ireo mpifindra monina avy any atsimon'ny Nosy. Nisy ny famotorana sy fanontaniana natao ny ben'ny tanàna ao an-toerana azy ireo. Niany avy akify navita Nosy-be-Belleville amin'ny port eto. Ka rehefa nizahagna reo io miaraka zazakely ao any mbola minono 2 ans, 4 ans, 5 ans jusqu'à 14 ans le tsaiky. Le olobe any amin'ny telopolo mandilatra. Ka ireo io ny findramony noho hoe fahasarotam-piainana any Toliara amin'ny Kere. Manana karapanondro tsara le olo maventy zany. Tokony mahazo misy karapanondro dia manana karapanondro. Avy eo koa manana carnet fifindramony. Kanefa le toerana andeha hifindrany tsy mentionné, tsy voasoratra anatin'ny carnet ny fifindramony. Dikan'izay zay tany andehanandro ay dia malalaka satria tsy ny précisénao zay dika fahazahoako azy. Raha ny fanazavana azo, misy andehan'olona mpanafatra ireo mpifindramony ireo, mipetraka sy misakafo ary matory amin'ny ilay mpanafatra ampanaovina charbon. Rehefa mahavita charbon, misasaka roa ny vokatra. Raha mahavita charbon 10 gony ohatra ny iray, ny 10 gony an'ilay mpanafatra sy mpampiatrano, ny 10 gony an'ilay mpifindramony. Antony mapotika ny ala ao an-toerana amin'izao fotoana, ankoatra ny fanapahana ala, ampiasaina amin'ny fikarakarana ilangilangy. Zay ny fole tanjonandreo hoe mila miala amin'ny tany Kere ay mba ho velona. Kanefa ndraiky Nosy-be tsy magnavaka raza, Nosy-be tsy magnavaka samy malagasy. Fa kosa efa maro ny olo tsy manana asa eto dia manetetika ala ay agnaty ala ay. Magnano charbon, maty ny ala jiaby io amin'ny tontolo iainana tokony iarovana, io ndraiky manetika ala ndraiky ny sasany. Ka zay hetsy dia tsy magneky an'izay ny zavatra zay. Araky ny fidinana ifotony nataony tompon'andraikitra, mahatratra tany amin'ny 17 metatra ny halavan'ny fatana charbon, lava indrindra. Hita teto Andranomanitsy manakaiky ny ala ao Mompaso, izay misy ny farifaka na rano fisotro ny mponina ao Nosy-be, ampiasai ny Jirama, ary efa miariditra amin'izao fotoana izao. Vao tsy ela akory, olona roa ny tratra teo ampanaovana charbon, 3 lahy hafa nandositra. Misy roa zany karazana infraction tata. De ny voalohany zany fanovan'olo charbon, de faharoa zany teviala. De izay zany ny zavatra nisy. De mikasika an'le charbon zany maro zany le charbon raha iny fitsirana nataotsika iny zany no zahana. De na voasambotra olona roa zany tsika olo fivadiana, de ireo zany tsy mety ataony fampitopitorana de alefa ary amin'ny fampanoavana. De manaraka an'izay zany tena hita zany fa ireo mpifindra monina tena mamoty kakazo ato manodidina ny ty atialan'ny Mompaso ty. Hitatra araka izany ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro ao Nosy-be raha mitohy ny fanapahana ala tahaka izao. Ny ao Nosy-be amin'izao fotoana izay efa manomboka mijaly rano fisotro madio ihany koa, vokatry ny fahasimbany ny tontolo iainana.